Zay ny makasika an'iny fa androany kosa no noenona teny anivon'ny fitsarana nosy ny mpanao gazety sy ny tonian'ny famohanany gazety malaza sy ny gazety an-tsoratra zay izany. Ny makasika indrindra ny famohana lahatsoratra makasika ilay raharaha fakanankerin'ny Tomasina, fakanankerin'ny Anny Arnaud izay zanaka mpandraharaha tao Tomasina moa no antony izao fakana ambavany izao. Aratsika eto izao manaraka izao ny fizotry ny zava-misy teny alapafitsarana nosy teny. Nahazo fahafahana vonjimaiky ireo mpanao gazety sy ny tonian'ny famohana lahatsoratra ny gazety malaza sy ny gazety izay izany miisa 3 rehefa avy noenona teny amin'ny fitsarana nosy androany. Amin'ny 27 ny volana martsa kosa no hiakatra fitsarana ny raharaha. Amin'ny 27 martsa amin'ny maraina ao amin'ny efitrano fahatelo ny fitsarana ny raharaha. Naneho ny firaisan-kina ny mpanao gazety izay tonga marobe nanotrona ireo namany teny anosy androany. Raha tsy ahivina dia mahakasika ny famohana lahatsoratra, mahakasika ny raharaha fakanankerin'ny Anny Arnaud, zanaka mpandraharaha tany Tomasina no iakaran'izy ireo tribonaly. Fitrandrana vaovao sy fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity, izay takin'ny asa fanaovan-gazety no notanterahan'izy ireo. Miisa 2 ny oepangana azy, dia piraitsy kombakomba amin'ny mpankakeriny sy ny fanalana baraka ny Anny Arnaud izay mpitory ny mpanao gazety.